Alarobia 13 Aprily taona 2022 mpifaliana no androsoana ao tokantranonao. Tomboko lasy tomboko vavy atao anatin'ny fandaharana Sahia Lasa izay arahanao eto amin'ny fahitalavitra MBS ny onjapeo MBS 95.4 FM ary ny tambazora tserasera koa izay antenainay fa efa maro be ianareo no miandry ary hanaraka ity fandaharana Sahia Lasa izao ity hatramin'ny farany. Miaraba manokana namana Clémence Rarnirina izay miara-manolotra ny fandaharana, miaraba moa satria tafahoana tao anaty fandaharana fa miaraba ihany koa tao aorian'ny zavatra mamaivay izay niaretana tena hoe ataoko hoe mpiravavy ve eo amin'ny mampisehatra ara-politika antsika amin'ny rahavavy amin'ny mahasamby mpanolotsain'ny tanàna ihany koa eto moa izany dia tsy misy amin'ny anarany antoko inona na inona fa dia lilira faralahy miaraba ny Clémence Rarnirina tafavoaka tao anatin'izany ady mamainatrehana izany dia veriko hoe tena azontsika nitsapahitanana izany atao hoe herin'Andriamanitra sy tanjaky ny fahamarinana izany tao anatin'ireny Clémence Rarnirina. Miarabanao ihany koa namana lilira faralahy dia misaotra betsaka tamin'ny zavatra rehetra satria fantatro fa na teny ary ianao hoe tsy teny amin'ny anarany antoko fa ny antoko tiako Madagasikara dia isan'ny nijoro ihany koa nanoloana indrindra ireny tranga izay nahazo ahy ireny isaorako sahady ihany koa ety am-panombohana ireo rehetra na lavitra na akaiky ny fanampy sy ny fanohana atao anatin'ireny tranga izay nahazo ahy ireny dia ateriko ny arahaba ho antsika rehetra amin'ny ity alina ity dia asaina ianareo tsy saraka aminay hatramin'ny farany anatin'ity fandaharana Sahia Lasa Izao amin'ny ity alina Alarobia 13 Aprily ity namana Lily. Eny ary fantatray fa efa may be mihitsy ianareo anaraka ny fandaharana ahita ny Aprily ny vaovaon-tranga tamin'ny farany sy ny sisa handray vahiny moa isika toy ny mahazatra ary vahiny izay ataoko hoe tena anisany tsara toerana bien placé no nasaintsika eto amin'ity androany ity ho atolotra anao rehefa avy eo fa mialohan'izay aloha isantarantsika ny fandaharana andao hiverenantsika ho jerena kely ilay reportage mahakasika ny zavatra ny tranga tamin'ny sabotsy teo tao anatin'izay resaka fisamborana tamin'ny hetsika izay nokasaina natao nahitantsika namana-panontsaina Clémence Rarnirina sy ireo marobe izay nifanotrona tao anatin'izany tao ary. Vao maraina dia rakotra mpitandro ny filaminana ny teny Analakely sy ny manodidina. Tapakary tsy azo ny famaisivezen'ny fiara sy ny olon-tsotra, mivoaka sy miditra manoloana ny lapan'ny tanàna. Toerana izay voatondro anatanterana ny fikambanana ny mpitondra taksi eto Antananarivo, anaovana hetsika fitakiana, ny anafoanana ny taksi moto sy ny fanesorana ny ben'ny tanàna. Tsy mbola tonga teny an-toerana akory anefa izy ireo, dia efa voasakatsaka ny mpitandro filaminana ka ny afara mihitsy tamin'ny fisamborana ny Clémence Rarnirina filohan'ny tsy fikambanana ity tetsy Akorondrano. Natao ankely ny fisamborana azy raha nambarany ireo nanatry maso satria dia toy ny biby mihitsy no natao azy. Tsy miditra politika fa ny anay marary anay dia tavinay satria zao marary anay le taxi moto tsara dalàna le taxi moto nefa omena favera zany eto amin'ny tanàna Antananarivo efa nilavin'ny conseil municipal la 720 amin'ny 420 fa hoe tsy ekena sy ny bureau eto amin'ny tanàna Antananarivo mampiseho manifestation zay ao anatin'ny filaminana ve dia samborinao ny présidentinay raha nandeha zay dia teny Akorondrano dia sakana gendarme dia hoe nareo tsy mahazo misy mandeha miditra fa tsy eto mifaranao no Madame Clémence fa raha ohatra ka andeha hoany ianao dia mitondra olona valo ianao na folo miaraka aminao makany dia teny zany zay hoe tsy mety zany zavatra zany fa aloha zay hiverina ary hijanona eto aloha izay fandingy dia teo tsy ahoanao teo zany ohatra hoe fandingy ohatra zao tsy haiko na nisy teny nidina vany fa tonga dia nisamborony ohatra ndreny hoe fisamborona alika reny zany fisamborona ny présidentinay fa tonga dia mibatainy bandefada izy niaro any ny vadiny sy ny anana moa zany fa tsisy afaka azo natao satria rehetra olona rehetra zany arme zay tsy tanapolo zay tsisy vato tsisy ninina taty aminay tanapolo ary tsisy nalopamana ta efa zay taxi na hoe sanatria fa nanaraka le ohatra ary mbola nisotra anazy hoe misotra na fa tsy eto zany ny farany aminay tetsa kontra teo amin'ny arifrezy teo tompoko. Nandeha izany kosa nefa ny mpitandro filaminana ary lasa fa tsy fisamborana no natao fa fihetsika hoenty nanaovana fanadihadiana azy. Izy aloha no nalaina tsy hoe samborana moa zany fa mila misy différence le samborana manko ohatrany hoe terme tonga dia fa hoe nentina aloha zany izy mila manazava eny satria nanteneny izy ndao tsika resaka aloha antanina ny intention dia izy ohatrany salasala sy nytaritary nefa tsy tsara zany hoe mila mazava le resaka eny tsy teny andalana izy fa tam'le fitaritana andreo poli taxi namany zay nanao fihetsiketsehana mila atao zany le resaka fa tsy hoe nentina izy fa tsy hoe nanana fa nentina izy ndaonao alaina manokana. Mbola namafisin'ireo mpitondra taxi anefa fa fihetsika miaro erisetra no natao ny filohany. Tsy faly tamin'izany izy ireo ka niazo Analakely hanao ny fitakiana sy ny amoahana ny Clémence Rarnirina. Tsy tanteraka ihany koa anefa izany satria dia efa mpitandro filaminana maro no teny an-toerana ary nampitandrina azy ireo hiala ny faritra.
laza mpitandro filaminana fa hoe angatana fanazavana ozy nareo mpanao gazety tsotra ny teninay valy teny tsotra fanazavana zany dia tsisy afatsiny hoe tamin'izay voanary teny tetsy amin'ny arifrezy teo zay dia efa mifampiresaka atreto ihany dia ndao nareo anankivalo tondrana olona valo miaraka aminao madame Clémence mandeha makany dia zay ny teny hoe aloha hijanona amin'ny présidentinay fa misaotra nareo ary fa aloha zany zay hijanona eto tsy ahoatra ahoana to dia nysamborona akitso rano fotsiny ohatra ny rivotra alika nanaovana an'le présidentinay zany ve natao mangataka fanazavana fa maninona raha tonga dia niresahana teo fanazavana nge zany efa nyteneniny hoe atreto ihany momba anareo fa tsy mahazo mihoatra nety tsony nareo dia efa nanginy zay dia tsisy nanohatra zay ka aminay zany laingy zany famoronana dossier ny présidentinay ny tena marina nalaina rivotra alika nisy namanay ny ary fa tonga dia voatositosika azoko ny alina daholo zay zao voatona voto-basta ty amin'ny tsy mety zavatsy zany tsy mety zay dia tsy manakeny zany zay foky eloatra zao a ny olona makazy miaraka amin'ny kalaky ranjanana bokona be nefa izy andrebaka eloatra zao dia manina raha nalaina fahatsorana fotsiny izy andona madame Clémence miaraka aminay tsy nijanona teo anefa fa avy dia nitandrozotra nakeny antany menabiakazo manga indray izy ireo nametraka ny paikady rehetra amin'ny fanohizana ny tolony tapaka nandritra izany fa hijanona tsy hanao ny asa ny mpitondra taksi rehetra manomboka ny alatsinaino avy izao raha tsy mivoaka ny filohan'izy ireo koa noho izany anton-javatra zany dia eto zany zay manao zao fanambarany zao aloha ny amoahana tsy misy atakandro ny présidentinay manaraka zany rehefa hita moa zany zao fa nalaina izy dia manomboka eto zany zao dia mitoy ny tolona ary ho anisy afisy isaky ny taksi zay hoe avoay ny présidentinay ao arinan'izay dia mangataka ny taksi ville rehetra zay mba tsy hisy asa mandra-pisin'ny fivoahan'ny présidente sy mandra-pisin'ny hoe zavatra tapaka eo anivon'ny samy taksi fizahay taksi hijanona tsy asa mandra-pisin'ny fivoahan'ny présidentinay tsikasitra tamin'ny tsy androany ity fahavoitohina tanteraka ny fahalalana maneho hevitra eto Madagasikara lasa tovitaovana ampitahorana ny olona foana ny mpitandro filaminana fa tsy mipetraka amin'ny andraikiny dia niaro ny vahoaka sy ny fananany tsy mbola nisy akory ny hetsika dia izao ny zava-misy miara-mahita ny rehetra fa tsy misy ny demokrasia izay no dradradradraina foana fitakiana amin'ny rariny sy ny marary ny vahoaka ny natao saingy fonja ny miandry izay manao izany rehefa izay moa dia niazo teny fiadanana indray ireto mpitondra taksi ireto naneho ny fitakian'izy ireo ho faramentana amin'ny famohana ny Clémence rariny ireny tataka izay no zavatra nitranga sy niseho tamin'ny sabotsy lasa teo ho an'izay mety tsy naharaka moa kanefa fampatsahivana ihany koa ho antsika izay efa nahita ny reportage iny Clémence rariny ireny fa araka nambaranay dia manambahiny sika androany vahiny izay tena tsara fipetraka hoy ifampiresaka amintsika eto androany satria dia anisany nanatry maso mivantana ny zava-nisy tamin'ny asabotsy lasa teo teny akoron-drano teny ity vahintsika ity izay tsy izy akory fa andriamatonina ambinina rahery mampianina izay avy ao amin'ny Union de base pour la révolution de Madagascar na UBRM dia ampivaliana ny ara-pananao tonga soa indray atao anaty fandarana Sahia Lasa Izao andriamatonina ambinina mametraka ny araba ho anareo miravavy ary miaraba ihany koa ny vahoaka tsy akanavaka ny antokatrano any manaraka izao fandaharana amin'ity alinalina ity fa mitodika manokana aminao ramatoa Clémence rariny irina mameno sy mametraka araba bevata hoy ny fiteny avy any amin'ny faritra satria mahery fon'ny Antananarivo ve no ilazananao sa mahery fon'ny vahoaka malagasy ny amin'ny fijoroanao nanao sy ny tarika amin'ireny hetsika ireny satria vavitokana atao anatin'ny kaonda be ianao teny akanja teny nafinaritra ny nahita izany fahavononana sy vehivavy manana rispo mijoro izany ka dia makasitraka anareo ihany koa nanasa ny tenanay amin'ity alinalina ity misaotra betsaka anareo ato amin'ny Sahia Lasa Izao afantaniana avy hatrany andriamatonina ambinina satria ianao dia anisany ataoko hoe niatrika nanatry maso ny zavatra nitranga tamin'iny asabotsy iny raha ianao no ametrahana fantaniana hoe manahoana ny fahitanao sy ny famakinao an'ireny zavatra nitranga ireny ahoana no amalinao an'izay somaro mampalahelo aloha ny zava-misy voalohany avy hatrany dia maly an'ilay mpitandro filaminana ny teny teo aloha teo hoe tsy fisamborana no natao fa inisiativa naovana fanadiadiana laingy zany ny fanadiadiana raha fanadiadiana tsotra no atao taminy dia convocation nalefa nampiatsony izy nisy convocation ty fandao ianao manaraka anay na misy zavatra ilain'ny fanjakana fa misy an'ity taratasy ity ny zava-misy efa hita izao fa mpitandro filaminana mirongo basy zavitany no
ny sambotra sy ny beda ndramato Clément Sararnelina teny amin'ny Arifreza de hafa no andikan'ny gendarmerie azy zay nieritreretana fa olona may lalàna de masamy teny fa hanaovana fanady adina nefa de noentana ny tsoka sy ny drifatra toy ireny avy ny sambotra dalo avy namaky banque reny ve sa inona no mahalaza azy dia aminay zany a de hita hoe misy karazana zavatra tsy mandeha amin'ny tokony ho izy eto na ny asan'ny gendarmerie aloha zany raha aminay nanatry maso a dia mametra-panontaniana hoe tsy misy ve mba farafaratsiny na de hoe vehivavy azy atao satria vehivavy ilaino samborina tsy fantatro aloha ny any amin'ny tandrify azy ny fianakavian'ny ramatoa Clément Sararnelina raha mba hitondra fitaraina na eny anivo ny tompona andraikitra mahefa satria tamina herisetra satria vehivavy a de tamina fomba feno abibina no nandraisana azy tonga de nisotosotomina ny batabataina de nampidirina na tsentsentsi natany naty fiara raha zay ny malaza azy a ka aminay zany reny zavatra reny de mahita hoe misy rindran-damina tokony apetraka tsara aloha ny atao hoe fisamborana ny atao hoe fametrahana fanady adina farafaratsiny ve misy andreny atao hoe gendarmètre reny eto na be resaka be ny hoe nga de tsy maintsy lehilahy no ny beda azy taizavy ny faritra voabedy fantanina mipetraka zany ary niteraka resa be hoe famaninina no natao toy izany de ny fahitanay azy zany a tsy aradrariny tsy ara-dalàna ny zavatra niseho taminy inona moa no mahatonga anay miteny an'izany a satria ny toerana voatondro ny avy ao amin'ny nanao ny fanambarana fa hidina an-dalambe nanao ny fanambarana fa hitaky ny fahalalahana sy mitaky ny anoerana ireo tsy ara-dalàna de ny amikanjany 13 May ny zava-misy anefany de ary amina kilometra lavitry ny 13 May de efa nisy adiny sakana Antananarivo ray manontolo ny ororo hoe fa misy inona no any amin'ny Arifreza no efa misy barazy be mihitsy ny tao amin'ny Arifreza any de efa nisakana nampitany filaminana maro a ny lalana ndrehetra nametra-panontaniana hoe fa maninona tetsankilany anefany a manao lahara manjoy a ny taxi zay nanohina ny antso aloha raha ny taxi aloha no hita tany amin'iny faritra Arifreza Korondrano iny ny taxi no tazana teny ary amin'ny présidente amindramatoa Clément Sararnelina dia izy aloha no tany fa tamin'ny faritra maro ihany koa nefa to tazana fa to nisy vahoaka ny tanjozotra saika hiditra tany akanja kanefa nahita lay raha matahora de to niemotra ihany niazoazo izy aloha satria hoe nahoana ramatoa Clément Sararnelina aza mbola tsy tafiditra tany akanja efa nataony zareo sambo belona bedaina no entana tamina herisetra de somaro nitazatazana ny maro anisa tamina toerana tao mandididina ny kanjany 13 May zany hoe aminay zany a ny andikanay reny aminay union de base pour la révolution de Madagascar dia misy baiko midina ny fahitanay azy satria vao tsy ela nisy fifandirana teo anivon'io commune urbaine Antananarivo io a ny fahefana tanteraka sy ny filan-kevitra ny amin'ny hoe omeo mangarahara ny fomba hitantanana ny volan'ny commune efa nabe adihevitra ny hoe nisy nindram-bola tany amin'ny ny CNAPS natanterahana orinasa ho an'ny commune ve mangarahara tokoa ve fa tena ny commune marina mangarahara tokoa ve fa hamany olana commune marina sy ny olana Antananarivo nindramana an'le vola zany no adihevitra nisy teo amin'ny commune urbaine Antananarivo a na tonga andramatoa Clément Sararnelina nijoro ka nandray fanapahan-kevitra fa tsy maintsy haneo amin'ny fomba rehetra ny amin'ny anoerana ny jadona na ny anoerana ny gaboraraka ny fitantanana na Antananarivo ka namoaka niny daty voatondro iny a izay tsy ramatoa Clément Sararnelina akory aza ny namaky an'ilay fanambarana raha fomba fijery zay a fomba fijery fotsiny hoe fa maninona fa tao anatin'ilay nandray anjara izy zany hoe Clément Sararnelina de nanany fikambanany fa fikambanana maro ny tao nanohina ny antso a andeha hidina teny akanja anatanteraka ninetry izy zany hoe nisy baiko midina zany tao a izany nanome an'ilay baiko ilay Clément Sararnelina masave no kajikajina fa mety ho sanatry hisy ambadika politika ve nefany a de mazava tsara ny ramatoa Clément Sararnelina ny hoe izahay taxia de manara-dalàna mandohetra ara-dalàna ka hanao dia be izahay ho fanoheranay fa misy tsy ara-dalàna any hoany a
homena sehatra sy mitady homena vana eto amin'ity tanàna Antananarivo renivohitra ity. Ya mihaino le fanazavanao eo moa zany de ohatrany hoe raha adika ho anao zany fahazoko amin'ny fanazavanao lay fisamborana de to midika hoe tena fanatanterahana baiko midina sy teny midina avy any ambonitra ny zavatra antranga fa misy zavatra anankiray Andriamatonambinina manaitra ihany ny solombavambahoaka ao boriboritany fahadimy solombavambahoaka IRD moa zany de anisany ny teny mafy tany amin'ny fahitalavitra maro samihafa hoe izahay de tsy matahotra grève zany tsaronao tsara angamba ny fanehoan-kevitra iny fa te antany ianao hoe raha le zavatra nisy sy nitranga tamin'ny sabotsy teo raha ny fijery azy tena marina ve zany zavatra zany. Raha ny solombavambahoaka IRD ao boriboritany fahadimy de mahitsy no amaliko azy zapony boriboritany fahadimy sehosehoana aloha be dia be ataony isaky ny misy zavatra miseho eto amin'ny tany sy ny firenena ray zay voatsela za tena poninao ao am'le ampantokana izy ao amin'ilay ambroda voatsela amin'ny fito ora maraina nisy mpanao mivola voatafika eo amin'ny manoloana an-tranon'io solombavambahoaka io sako miteny an'izany eto voatifitra teo amin'ny sofiny ilay tovolahy nisy mpitandro filaminana miambina eo amin'ny manodidina eo tsy fantatro na io le mpiambina ao amin'ilay solombavambahoaka io mpitandro filaminana io raha naka ny inisiativany niaro an'ilay vahoaka niaro an'ilay niaram-bohina n'ilay voatafika mivoaka gazety zany raha niaro an'ilay voatafika tratra lay mpangalatra zany ny zavatra misy zany hoe raha zavatra toy izany no nisehony sy nasain'ny teny fa hoe zahay eo amboriboritany fahadimy dia mandro fahalemana madio milamina ny tanànanay de mba nentina finaritra na hitazinanao fanehoan-kevitra fa isaky ny maneho hevitra raha Andriamatoa solombavambahoaka ao amboriboritany fahadimy ao aminay ao dia isaky ny miteny izy de ny fandrangaranganany hoe mafy be zany vondrona IRD zany na zany manohana ny fitondrany zany mafy be zany ka tsy matahotra na inona aminay zany no andoka anay zavatra nisy teny akanjo iny tamin'ny asabotsy teo iny raha iny no lazaina fa hoe grève saika natao ve na hoe grève tsy natahoran'ny zareo de ny fanontaniana mipetraka de ny hoe any amin'ny kianjantelo amby folo maire le toerany maninona miteny amin'ny arifreze ny akoron-drano no efa narangaranganareo ny mpitandro filaminana tafiditra ao anatiny izy satria anisan'ilay mpanohana mafatrapo izy zany hoe ny mifanohatra am'izay zava-misy ome fahalalahana ary ny fanehoan-kevitra eto amintsika satriona niny tamin'ny asabotsy iny andrana fifandraisany iny tamin'ny asabotsy iny mino fa raha pitso raha fakapitso ve ivadika amin'ny taona ivadika ny volana tsy fantatra indray raha misy manao ve ka tena ho demokraty tokoa ny fitondrana ary ka sahitazona ny teny nomeny ny solombavambahoaka hoe tsy matahotra grève izahay fa raha tena ilay grève noresahana sy mieritraretina no atao dia ataoko fa mety angingina sy angatsitsika izy fa saingy ny zavatra nisy tamin'ny asabotsy aloha dia fitakina mazava tsara ny amin'ny hoe misy tsy manara-dalàna any miteraka resabe eto anivon'ny tanàna Antananarivo renivohitra ka aminay tsy mazaka zany grève zany ny fitondrana misy aloha tsy mazaka an'izany atao hoe fidinana an-dalambe zany ny mpitondra sy ny manodididina azy aloha ka na inona ho amboarany solombavambahoaka ny boriboritany fahadimy tsy ny boriboritany fahadimy ihany fa saika solombavambahoaka maromaro vitsivitsy ireo mpisaika maromaro vitsivitsy ao akaikaiky ny fitondranao no manao vava tsy ampiheverana toy izany fa omeo mazava tsara ary solombavambahoaka ianao no nyteny mazava tsara ve ny fitsipy-dalao am'izany atao hoe etsy bahoaka ny fitsipy-dalao am'izany atao hoe grève ka raha menareo ny carte blanche ny fahafahana ary hoe tsapao ary ny herin'ilay olona mety hitarika grève de ho hitanareo hoe mety mazaka marinareo sa tsy mazaka fa saingy tsy mbola nisy neritreritry ny anao grève anankorotanana ny tanàna Antananarivo tsy mbola nisy neritreritry ny anao grève anankorotanana ny Madagasikara fa ny zavatra misy ane efa grève ane misy any akatso Andriamatoa solombavambahoaka raha masà izy asevy mamaly ny mpianatra akatso hoe tsy misy vola ao fa nay grève eo ary nareo asevy grève izy mamaly an'ilay mpandrarany université asevy mamaly fatohatra ny matahotra ihany nefa ny fahitana ihany satria miezaka mamono afo miezaka mampangatsitsika za moa voatsela ndesaka tamina mpandrarany université anankiray hoe nampanantena izay ozy izy nanao ny grève ny maraina de ny atoandro vita ny fifampiresahana mba nandeha nakany amin'ny banque fa hoe fa ao ny carte bancaire ozy ny nateliny ihany
na ny karamany moins 20 000 ariary indray zany ny zavatra misy eto ka raha milaza tsy matahotra grevy a nyreo zavatra misy rehetra reo maninona ary ny tonga mamono afy anareo totoafany ny famonoana afo atao zay tatoato ho resantsika koa zay resaka famonoana afo zay rehefa avy eo nambinina fa iverenantsika kely le zavatra nitranga tamin'ny sabotsy fa ianao moa zany rehefa tsy teo de isan'ny nijoro niaraka tamin'ireo taxi ianao nitaky ny famoahana ary tsy hoe ataontsika fifanankarozana fisaorana ny fandaharana fa tsy maintsy entina ny fisaorana ianao de isaorako mitafitafy tamin'izany ezaka izay nataonao zany miaraka amin'ireo taxi ihany koa izay tsy adinoko mandrakizay ny ezaka izay nataon'izy ireo fa ny tiako antanina aminao hoe ahoana nandraisanao hoe fa natsidika ao teo ihany le hoe misy taxi moto zay tsy ara-dalàna nomen'ny commune sy teo anivon'ny préfecture alalana anao diabe fa ireto le taxi ara-dalàna indray zany no nisakanan'zareo ahoana nandraisana anao an'izay amam-ponina Antananarivo anao sy amin'ny mampamakafaka politika anao hoe inona ny tena ao ambadika zany fihetsiky ny commune sy ny anivon'ny préfecture izany ny ao ambadika zay aloha de misitona sain'ny vahoaka malagasy hoe raha misy anankiray manara-dalàna de misy anankiray tsy manara-dalàna iza ny tokony hiaransazy iza ny tokony hosamborina ilay manana ny ara-dalàna sy mizotra amin'ny ara-dalàna ve mameno ny kitapom-bola ny fanjakana ny fandoavana hetra sa ilay mbola tsy ara-dalàna na atao hoe mitaky ny ara-dalàna azy izy ireo na amaly azy any avy any amin'ny fitondram-panjakana fa fanomezana asa ny famelana malalaka azy ireo de atao amina manaraka ny ara-dalàna nefa nio fifampiresana ara-dalàna ny taxi zany de efa mataonany zany hoe rehefa nanao kajikajy teo de ozy hoe efa vola be ihany nampidiry le taxi rariny izy raha ohatra ka andeha hitaky ny atao hoe fanoherana ny zava-misy eto amin'ny tanàna Antananarivo raha nyteny ianao hoe nanome alalana ny commune urbaine ary nakatony avy any amin'ny préfecture dia eo ny mampametra-panontaniana hoe tomba olona manany maizy azy ihany ny ao amin'ny préfet ao fa de maninona no de manao fanapahan-kevitra amin'ny tanila zany na fandraisana baiko ve no andraisana azy hoe nanana récépissé mazava tsara ve izy ireo ny amin'ny hoe fakatoaviny eto amin'ny tany sy ny république Madagasikara ny fiasana sy ny andraikitra ataon'ireo taxi moto ireo eo zany somary mampametra-panontaniana ho anay amin'ny vahoaka mampiasa lalana eto Antananarivo hoe zay mihitsy marina ve no entina hitantanana nyty Madagasikara ty na ity Antananarivo ity hoe mialako bika tsy tiako tare mantsy dia saika atao zay no nibahan-toerana tamin'io zava-misy tamin'ny asabotsy io satria nefa nivondrona tokoa reo taxi moto izay mena fahafahana nomena taratasy nomena fahazondalana teria ndotam-penaka izy ireo nefa mivondrombondrona sy niaraka de izay no mahatonga anay miteny hoe misy zavatra tsy ara-dalàna ihany ataon'ny commune urbaine Antananarivo sy ny préfecture Antananarivo ka oy zay aminareo vahoaka malagasy androany hoe misy zavatra mila andraisantsika lesiny eto am'ty tanàna Antananarivo ity misy olona ilantsika fametraha-panontaniana eto hoe izay tokoa ve no andraiky ny andoavantsika ny karamany izay tokoa ve no andraikitra mampitandro filaminana azy mandray baiko ve no andraisanay azy mety tena izay tokoa satria averinay foana lay hoe maninona ny tany amin'ny arifrezy de efa nisakanana maninona ny tsy naterina tany an-tranony ny convocation raha fanadiadiana tsotra no natao fa fisamborany ireny aminay ka ny eo anelanelan'ny préfet sy ny commune urbaine Antananarivo zany izay nanome alalana andreo taxi moto no ametrahantsika vahoaka malagasy tsy akanavaka fanontaniana hoe fa maninona no manao mizana tsindrinila na manao fizarana amin'ny tanila fa samy zanaky ny avy ao amin'ny préfet sy ny commune urbaine Antananarivo na ny taxi na ny taxi moto raha narangarangany amin'ny hoe fampananana asa zay ve ny fampanantenana nataon'ny fanjakana fohy be zay tompony andraikitra tokony amin'ny asa hoe hanangana taxi moto entina anombana ny asan'ny taxi ka aleo iverina any amin'ireo tompony andraikitra zay manao fitsarana amin'ny tanila fitiavana amin'ny tanila izany fanontaniana izany tiako resahana kely angamba satria vao nahazo vaovao vo zao namana lelira faralahy namana nambinina resaka convocation ianao teo miresaka sisisa
dia voaray izao zany aloha voaray avy any trano satria ny tena moa zany zao aty ampanaovana fandaharana no maharay an'izany convocation zany hoe raha pitso zany ny tena koa de vao antso indray a eny fiadanana zay zany aloha ny vaovao milatsaka vao zao a tsara ampahafantarina ihany a ny mpijery atsika izay tranga izay zay mahakasika niny ataontsika hoe momba ny fanomezana lalana sy ny sisiny na mananambinina fa te antany anao koa ako amin'ity fantaniana manaraka ity satria mo araky ny efa natsedika teo ihany koa de hoe resaka disadisa eo anivon'ny commune urbaine Tananarivo a resaka disadisa raha-pitantanana indrindrindrindra resaka hoe tsy fahalavorariny ny fitantanana tanàna Tananarivo izay niteraka fimenomenomana eo amin'ny ponina Tananarivo a no isany nahatonga n'ireny hoe finiavana te aneo hevitra ireny fa ny zavatra misy te metraka fantanianao manokana satria ianao dia ray listra tamin'ny ramatoa Lalatina Ravolomanana tao anatin'ireny izy moa tsy nandray anjara tamin'ny tanàna fa fifidianana mpanolontsaina ny tanàna fahatelo 3e tao anatin'ny listra ianao zany a na amin'ny listra indépendant a dia am'izao fotoana zao raha ny zavatra hitantsika enontsika zany satria fa niseho teny anivon'ny fanehoana amin'ny hainao manjery samihafa tamin'ny fampahalalam-baovao a ramatoa Lalatina Ravolomanana izay mpanohitra zay vao namantso moa zany le titre tena ohatry na fiera azy hatramin'izay a dia nampiseho apahibe maso fa manohana tena tsy misy fepetra aloha zany anandretoa be ny tanàna ny anandre citoyen mbola vonona ny anohana azy raha mirotsaka izy ho amin'ny fifidianana manaraka ary vonona ny anohana azy amin'ny ambarany fa fampandrosoana ny tanàna dia fantaniana mbola ampiarahako amin'izay ihany koa na mananambinina de hoe milaza ihany koa izy fa hitory ary isany tontonony amin'izany moa zany ny tenako sy ny namana lilira farala hoe hitory anay mpanolontsaina izy no ny ambarany fa lazaina fa hoe misy ny fanalambaraka zany ny namana mpanolontsaina Lalatina Ravolomanana efa mpanolontsaina moa de namana foana tokoa namana lilira farala izany anefa no isany tena tompony amin'ny vava ozy izy raha ohatra hoe tonga de hitsina le fitenena manahoana ny fandraisanao an'izany ankehitriny ianao zay ray listra taminy a maheno an'izany vaovao rehetrarehetra zany a mahita ny fihetsika zany mpanolontsaina nitarika ny listra anareo zany a Andriamatoa Nambinina ya leo aloha fantatry ny vahoaka malagasy a eto Antananarivo renivohitra fa pralistra tokoa tamin'ny ramatoa Lalatina Ravolomanana laharana fahatelo na 3e liste atao amin'ny liste indépendant tamin'ny fifidianana mpanolontsaina teo satria deux élections différentes nisy teto fa Nambinina Rahery Mampianana aloha mety gaga ny besin'ny maro hoe fa maninona tsy miaraka any amin'ny fitondrana toy ny nataon'izy ireo fa Nambinina Rahery Mampianana tsy manao sakaizan'ny mpandresy Nambinina Rahery Mampianana de nijoro tamina foto-kevitra hoe lay indépendance na faneho-kevitra no nitovina tamin'izany hoe samy manana fahasahiana am'teny a samy manana fahasahiana mijoro a ka raha androany zany ramatoa Lalatina Ravolomanana mety nangina omaly izy mangina raha pitso izy mbola angina dia mampametra mpanontaniana sy misitona ny sain'ny vahoaka ihany koa hoe tamin'ny fotoanandro ny ramatoa Lalora no be ny tanàna Antananarivo a dia ataoko hoe tsy indray indrony nampiakatra fitoriana ramatoa Lalatina Ravolomanana satria za moa tena ifonana zoky ray aman-dreny izy raha nisehatra politika no itenenana azy a mba teo akaikikaikiny teo ihany nomboka tany amin'ny 3 a nefa mba taotao ihany fa rehefa nahita am'izay a lay pratique politika ataony a dia somaro zay hoe akahaka sisiny kely azalahy na de maro areo namana zay manao sakaiza mpandresy miaraka aminy a ao amin'ny commune urbaine Antananarivo ao zay mampametra mpanontaniana hoe fa maninona moa ireny olona reny tsy lany mpanolontsaina nefany a de ohatran'ny tazatazanay ao amin'ny commune urbaine Antananarivo ao aleo ino hoany aleo ino hipetraka eo fa ny fanontaniana sy ny ampatsahivina ny vahoaka satria tsika malagasy a manao ririn-dasa tsy tsarony tamin'ny fotoanandro ny ramatoa Lalao Ravalomanana hoy ihany no be ny tanàna Antananarivo a de taony no nipoatran'ilay fomba fiteny tena anivon'ny fiarahamonina hoe miteny foany titinina satria tamin'izany a de nisy mpanolontsaina tao amin'ny commune urbaine Antananarivo a nitratrevatreva tamin'ny faneho-kevitra nitabataba tamin'ny fitenenana de ny nandeha teny amin'ny tambajotra serasera am'izay ny hoe tendray titinina na miseho ndray titinina tamin'izany tsy fantatra aloha hoe iza le lazain'ny olona tamin'izany hoe titinina na tsy titinina fa ny fahitako aloha de ramatoa Lalatina Ravolomanana de nanana an'izay fomba fijery hoe mpanohitra
ary mipetraka amin'ny toeran'ny fanoerana ihany a raha mbola hita fa tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ho izy ny fomba hitantanina Antananarivo ka za nambinina raha iry-mampianina amin'ny tsy fahalalako a sy amin'ny fahitako ny zava-misy any amin'ny fiarahamonina de manontany Andramatoa Lalatina Ravolomanina hoe mandroso arak'le neritreretinao ve Ramatoa Lalatina Ravolomanina Antananarivo androany ka mahatonga anao a masamanao ve mihitsy fa hanohana ny be ny tanàna Antananarivo raha mbola mirotsaka ary vonona ny anohana ny fampandrosoana ka izay fampandrosoana zay mantsy ny somaro baraingo aminay tanora avy any anivon'ny fiarahamonina hoe inona ary le fampandrosoana ka ny mpanohatra Lalatina Ravolomanina zay nidradradratra an'izany hatr'izay a no lasa manohana be fahatany ve sa masamy tokoteny fatratra fa misy fampandrosoana vita eto sa izy mipetraka any amina quartier madio tsara ny tanàna mbola tsaratsara lalana misy any amin'ilay quartier tsy tapahana ny jiro satria masamy teny any amin'ilay quartier manana rano madio foana fa tsy ilay miloko loranjy de izay ve no ilazany fa misy fampandrosoana eto fa mety tsy mahita ny zava-misy eny aminay eny amboriboritany fadimy eny izy ao amin'ny fokotany tsara honenanao amboriboritany fadimy ao a efa telo taona efa taona teo zay nitapaka ny baindosy efa fiteniko foana zay a tapaka satria tsy nalo vola hono ny fokotany na lay mpitantana an'ilay baindosy tao a de tsy midio zany ny mponina eny aminay eny ho an'izay tsy manana dosy sy tsy manana rano zany ny fampandrosoana tsy hita n'izao fitondrano zao ery akorondrano andranomahery ery amin'ny troisième arrondissement a misy bassin tsara tarehy be a mbola tsy tafiditra andrano hatramin'ny androany a efa 5 taona 7 taona lasa zay mivita io bassin io zany ve le fampandrosoana anohanana sy nerahana hatramin'izay zany ve le fampandrosoana lazaina fa hotohanana ka nampanginina lay hoe mpanohitra tamin'ny 2021 namoaka le charte de l'opposition Ramatoa Lalatina Ravolomanana ka ozy hoe raha ny zavatra narafitra tao a dia fotoana zany zao tena tokony mbola anoherana sy tenenana satria ny zavatra mirafitra ao anatin'le charte de l'opposition zay natsangany a dia hita fa tsy misy mamaly ny zava-misy androany a hitantanana nyty fireneny ty ka ny fahitana azy zany raha ho asitsika resaka manokana mihitsy makasika ny Ramatoa Zokray Amandreniko iny a loha laharana loha lisitra anay a dia karazana tsy fantatro hoe mety alako bika tsy tiako tare ve ny mpitondra ny tanàna Antananarivo tam'izany be ny tanàna nanteny azy izy hoe fanangataka fionana fa tsy nindraisina tamy be ny tanàna Lalora Valomanana tam'izany a ka tena hoe le tsy fitiavana Andramatoa Lalora Valomanana tamy tsy fandraisana azy tao amin'ny lapan'ny tanàna ve no nahatonga Andramatoa Lalatina Ravolomanana androany mitoko teny fatratra sy masamy joro masamy teny a fa manohana ny zava-misy eto amin'ny tanàna Antananarivo zany hoe ny vahoaka malagasy no atsoina isaina hoe nanao inona izy teto amin'ity tanàna Antananarivo ty hatram'izay a ary androany izy manao inona navita inona izy mba nandraisanay tanora lesona ve ny pratique politikany ka za nambinina raha mampianana tena masamy teny hoe raha io ny fomba ilalovana politika eto Madagasikara nambinina mbola tsy anatina antoko politika fa anatina fikambanana ary le fahasahinina ambinina tena anivon'ny fiarahamonina no nahatonga amin'ny ambinina miara-misehatra amina olona manana fomba fijery mahitsy kinanjo a nandray lesona taty arina hoe to manao sakaizan'ny mpandresy ihany a ireo olona zay mba neritreretina iaraha-dalana sy anomanana an'izany atao hoe carrière politique zany ka izay no nahatonga anay a mametraka an'izay a fomba fijery sy fanamariana zay dia raha nyteny ianao hoe nitondra fitorina izy a nareo mpanolo-tsaina nitoriny samy mpanolo-tsaina ve de tokony ho tonga am'izany sa izay mihitsy le atao hoe politika eto Madagasikara rehefa hitanao fa mitady anohitohina ny mety ho tombotsoa kely ve tsy fantatry zany zay kajokajy politika moa samy manana kajy politika ny mpanao politika tsirairay fa rehefa hita ve fa mety mipetraka am'ilay masandray ianao Ramatoa Clémence Sararnirina sy Ramatoa Lilira Farala dia avy hatrany de anaovana ramatahorany amin'ny hoe itory satria ve miaraka sy akaiky ny mpitondra ve ny mpanolo-tsaina Lalatina Ravolomanana de masamana ao an'izany ka za mazandro zanaka de mitodika aminy manokana ny amin'ny hoe tsy zany no atao hoe politika raha ny fijerinay tsy lay mitratrevatreva ao amin'ny lapan'ny tanàna ao no atao hoe politika raha ny fijerinay tsy ireo mpanolo-tsaina miorakoraka mitabataba mpanolo-tsaina mivoaka ny trano a no atao hoe mpanolo-tsain'ny tanàna raha ny fijerinay mitazana aty ivelany zany ivelany lapan'ny tanàna Antananarivo
ka raha nametraka izy ny fomba fijeriny hoe itory ampahy be maso iny a de za mahita hoe so de mba tsy izany raha amiko fomba fijery hoe so mba tsy izany a no tokony hametrahana tantara tsara ho amin'ny fomba fanaovana politika eto hoe zay rehetra tsy mitovy fomba fijery amiko dia tsy maintsy ametrahako fitoriana na ametrahako plainte za tsy mahafantatra zay ao ambadiky le hoe inona mo ny tena zavatra tsy nizakany a ka nahatonga azy hitondra fitoriana ilay fahasahinao Ramatoa Clémence Rarmerina ve na angataka ny fametraha-pialan'ny be ny tanàna nainandre tsy toainy no mety ho ambadiky ny hoe aloha Ramatoa Lalatina Ravolomanana no atao mitoa tsy fantatro zay fa za mitodika amin'ny Ramatoa Lalatina Ravolomanana manokana ny amin'ny hoe tsy zany no politika nampianarina anay ary izy mbola tsy niteny anay fa hoe ny fitantanana tsy ara-dalàna fa nga mpanatateraka reto mpanolo-tsaina sa Ramatoa Lalatina Ravolomanana ao anivon'ny mpanatateraka de mahita fa misy zavatra azo atao ao a de tsy maintsy miray petsapetsa ve amin'ireo mpanatateraka samy mpanolo-tsaina ve de tokony ho tonga amina fomba fijery ohatry zany ka raha izany no pratika politika hoy zahay averinay foana hampianarina anay tanora ka izay no mahatonga anay efa somaro miravoravo tanana mety misy foana mbola mba miantsoantso azy ihany mba fampiantsoantso ihany amin'ny mazanaka raha aman-dreny a fa androany tena mahitsy be hoe tsy zay no atao hoe politika raha ny fomba fijerinay hoe zay tsy mitovy hevitra de anaovana raha matahora hotorika anina na hotoriko raha koto a de ny vahoaka malagasy nefa no antsoina haka fisainana sy fisotomana kely hoe andao tsaraina ary nanao inona ny mpanolo-tsaina nandritry ny fotoanandron'ny ben'ny tanàna Lalora Valmanana teto Antananarivo nisy ve ny fakoa ny vangongo be zany tena zavatra tsara fipetraka za tsy ao anatiny antoko timma fa tena nahita tam'izany hoe zay moa any amin'ny boribory tany fadiminy a de eo ambony mirary eo ambony terrain encoma misy bac à ordure vida foana tam Ramatoa Lalatina Lalora Valmanana be ny tanàna de misy bac à ordure roa zay mipetraka eo a vida foana de isaky ny weekend a misy an'le tovolahy mandeha vocal reny de amaraina ny andro mibandalana eo areo bac à ordure eo aneonay zany tsy tao boribory tany fadimy any nisy an'zany hoe batain'olona ny bac à ordure de ataonay ampivoandalana satria tsy misy ny fako ao anatiny de maivana de maraina ny andro misy embouteillage be de hoe fa maninona nisy bac à ordure ndray mibandalana tatsy midika tongavana zany de hoe andao faritana aloha hoe tam'zany a tsy nahitana irika ny amin'ny hoe tanàna Antananarivo tsy voadio na tanàna Antananarivo tsy nadio tam'zany na de nisy nanilika aza hoe andraikitry ny be ny tanàna Lalora Valmanana ny manadio ny tanàna nanaiky izy nanao izy nametraka izy hoe de rehefa taty arina hoe ny samy va inona be resaka be fa farito tamin'ny fitantanan'ny Ramatoa Lalora Valmanana fotsiny ny fomba hitantanana ny tanàna Antananarivo androany izay lokalokany ny be ny tanàna Antananarivo fa atero any tokantranoko ny fakonareo raha mbola misy fako eto Antananarivo ka o zay hoe le olona ve tsy nanana fireana terina fako any aminy sa le olona ny mbola manao rerindasa tsy tsarona sa nisika malagasy ny tratra be manaiky sy moditsy miteny ka izay no itodiako a sy amaranako azy amin'ny Ramatoa Lalatina Ravolomanana ny amin'ny hoe fotoana kosa izao tokony ametrahana tantara tsara mba ahafahana izandro zanaka mitanisa sy mitantara ny zavatra nisy tsara vita ny mpanao politika tany aloha fa raha ohatry zany mantsy zany tokony tsy teny a raha izy mihitsy tokony tsy teny azy fa saingy nineny fota amin'ny torimasiko hoe fa maninona koa mani no manao an'izany satria zay ny fomba fifampetsonay mianaka maninona koa mani no tonga amina zavatra ohatry zany a de nandray aman-dreny koa aza de niteny hoe diso izy izy ianao nanaraka anazy ifonako zay a ho an'ny zoky ray aman-dreny Lalatina Ravolomanana satria mahita izahay fa tsy mandroso Antananarivo a nefa de nangina ilay resaka be hoe miteny foana titinina karaha mba misy titinina zandry ndray androany miteny foana eo anivony tanàna Antananarivo a dia ho tonga amin'ny hoe hotoriko ve a na tsy hotoriko ve a aloha ny conscience ny tsirairay indrindra mpanao politika no hitsara azy a ary izy miravavy vetivety fotsiny manalili fa noho iny fametrahana fantaniny ianao a le teo mantsy le teneko convocation ny fiadanana amby 7 ora maraina zay zany tiako précisena kely nakasitraka mifampitohy amin'izay indrindra mantsy ny resaka ny mpanolo-tsaina Lalatina Ravolomanana isika dia anisan'ny nitabatabaina fatratra tao amin'io lapa io ny hoe mahamenatra ny fanao fa ny tena mahavariana de hoe rehefa le mpanolo-tsaina hierika maro be miaraka amin'ny mpanatanteraka no miorakoraka mpanolo-tsaina anankiray maneho hevitra tsy mitovy aminy
de mahagaga fa tsy menatra ty mpanolotsaina ray aman-dreny ty zay aloha fantaniana tena apetraka hoe raha tena ray aman-dreny zany amiko afaka mijery sy mitanila afaka mitsara mahitsy zay atao hoe verina ho zandry zanaka eo anivon'ny filan-kevitra ny anankiray faharoa zay tena mampieritreritra de ilay fakondresahanao teo ravinambinina mialatsiny fa iresaka kely Andriamatoa Nambinina miresaka fako tsika fa tena feno fako Antananarivo kanefa ty mpanolotsaina resantsika ty de anisan'ny mpikambana eo anivon'ny filan-kevim-pitantanana mino tsy diso zany information zany ary izy tena no nyteny an'izany fa mpikambana eo anivon'ny conseil d'administration an'ny société municipale d'assainissement zay mpikarakarany fako izy zavatra tsikarotro ary mialatsiny aho vavakiko eto satria raha misy moa zany zao resantsika hoe ny be ny tanànanay ndray titoaina mitady ny fomba rehetra any anjehana anao Clémence Aranirina de raha misy angamba ny olona tena tsy tiany mpanolotsaina resantsika teo indrindra amin'izao fotoana zao de ny tenako indray de tena enjehana mafy ary de efa norahonana teo anaty andrehetra moa ny amin'ny hoe hitondrana fitoriana ho an'ny tenako manokana ihany koa ao anatin'izany de hoy aho hoe nanatrika fivorian'ny commission misy an'ity bonne gouvernance et lutte contre la corruption ty fa tena variana mieritreritra hoe akory moa zany atao raha toa ka tale maromaro ao anatin'ilay mpanatanteraka no mivory fa rehefa mametraka fanontaniana ianao amin'ireo tale ireo de ny mpanolotsainy tanàna Lalatiana Ravilomana no mamaly mialohan'le tale hoy aho hoe fampiatsoana tale ve le izy sa fampiatsoana ny mpanolotsaina zay anao avokatiny tale ka hiteny amin'ny toeran'izay zavatra de matetika mitranga be de amafisiko eto zay fitenenana zay hoe raha natao rafitra mpanaramaso ary zay mihitsy tenen'ny mpanolotsaina matetika hoe rafitra mpanaramaso pitsokilo zay ataon'ny mpanatanteraka ny mpanolotsaina fa ny zavatra mahagaga de lasa rafitra piaro be fahatan'ny mpanatanteraka kehitriny izany mpanolotsaina resanao zany Andriamatoa Nambinina fa fomba fiady politika fanaon'ny olona moa le resaka hoe famonoana afo ary hatreto aloha de hitako hoe rôle andraikitra tazominy zany mpanolotsaina resantsika zany ty famonoana afo ty ka miakatra sy sarotiny tanteraka izy raha vao kitikitiky ny olona iverin'ny faharovany ary dia mahasamanao fanebahana ampahibe maso ny olona iverina fa tsy mitovy firiana aminy tao arin'iny iverina kely tsika amin'le tranga tamin'ny sabotsy tsika raha sitraka ao de inoko fa tsy maintsy iseo lany ny famonoana afo maro samihafa isan-karazany eto moa zany zao tsika de mare indray hoe misy ny fampiatsoana raha pitso amin'ny valora maraina eny fiadanana de hitantsika eo indray ny toyany fa de toy ny fanao hatrany de miezaka mifampitondra mavaka sy mifanorohevitra mifanoana arak'izay endrika rehetra azo atao Clémence Aranirina fa na tiana na tsy tiana ry izy mianadady izao nanokatra ngeza be ny mason'ny mponina Antananarivo reny trangany seho tamin'ny sabotsy teo reny inona no tokony ho ataondreo rehetra mahatsapa fa efa misy tsy fetezana itsony eto amin'ny tanàna Antananarivo amin'izao fotoana izao raha ny hevitrao Andriamatoa Nambinina za mo mialohany amalika an'izay angamba de mba resaka kely ary resaka bonne gouvernance no resahana teo satria ny tena mba naenoeny ihany ny fomba nananganana azy iza no ambadiky ilay nanangana azy iza no nametraka an'ilay tale oloniza lay tale amin'ny bonne gouvernance mahasamy teny an'izany fa aleo tazomiko tsy ho ambara telo hoanala izy hoe fantatro zany fa ny fanontaniana mipetraka de hoe tena manao an'ilay asany ve lay tale maninona ny tsy nahitana lay talena de mba nitondra fanampanazavana aza manodidididina an'le 1.2 miliara raha tsy teny afa-tsy ny hoe ny fahatarany ny karama mampiasan'ny commune urbaine Antananarivo raha tsy teny afa-tsy ny hoe makaizany vola tokony anadiovana ny tanàna Antananarivo fa ny bonne gouvernance misy hitako isaky ny boriboritany enina moa zany boriboritany enina de tomba nasitsina endrikendrika nampanaramaso bonne gouvernance hony fa ilay piasa eny anivon'ny arrondissement ve no tena ho raha maso manokana na ataontsika hoe tandrify izany azy izy ireo fa to ny resaka mandididina ny hoe mpikarakara copie ny mpanaonao acte de naissance ny non ny mandididina amin'ny acte civil ohatrohatr'izay zany resaka état civil ohatr'izay zany no ohatran'ny esan lay hoe bonne gouvernance fa ny bonne gouvernance zany raha tena bonne gouvernance no resahana dia mametraka fanontaniana manokana sy manokatra fanadiadina manokana mitondra fanazavana zany bonne gouvernance zany dia bianco kely eo anivon'ny tanàna Antananarivo raha tokony ho izy zany tsy zany efa ny zava-misy fa tsy mbola nahita na indray maraina ka nanao tatitra zany bonne gouvernance zany fa
ny délégué d'arrondissement zay nitendren'ny be ny tanàna hono a dia mety nanodimbola zao mbola tsy nisy an'zany ny be ny tanàna Antananarivo hono ilay mahatonga ny tiresa be tya dia iza no ambadika ny tam'ilay 11 milliards iza marina hono a ny tena mitantana an'ilay société municipale zay mahabe resaka izany ny tena tokony rôle lay bonne gouvernance fa tsy ilay mpanao copie kely etsy amin'ny boriboritany fahatelo na etsy amin'ny fahadimy na le etsy amin'ny fahaefatra na ny boriboritany enina zany no mody sehosehoana sy ametrahana ka mampametra-panontaniana satria mba fatapatra zay ihany koa ny olo ny bonne gouvernance am'ireny arrondissement tsirairay reny de ozy izahay hoe izay ve no atao hoe tena bonne gouvernance marina eto am'ty Antananarivo renivohitra ity mampametra-panontaniana mantsy ny namerenana an'io rafitra io tao satria rafitra tsy maly eo teny bonne gouvernance Antananarivo renivohitra ve de ho mafy noho zany atao hoe bianco sy ny paky aza indraindray mbola mampametra-panontaniana raha misy manao mametraka fitarainana tsy mbola nanao tatotra mazava tsara hoe tena niasa nandeha nanao fanady adiny fa to lasa sampana miandro mahazo fotsiny hoe raha misy manao fitarainana de zay vao mody mihetsika tsy zany nefa ny zava-misy tsy mbola nteny ny bianco na nteny ny paky fa nanana ia zay manodidididina n'le resaka 11 milliards ka izahay ny nanokatra ny fanady adiny ka mainka moa fa ilay hoe bonne gouvernance eo anivon'ny tanàna na Antananarivo renivohitra zahay de mahita fa tokony foanana aloha io raha fomba fijerina union de base pour la révolution satria to resa be fotsiny ny fisily bonne gouvernance eo anivon'ny tanàna na Antananarivo renivohitra satria arak'ilay niteneninao teo hoe raha misy olona tena tokony ho sarotiny amin'ny fomba fitantanana aloha na tsy misy azy ny bonne gouvernance de ianareo mpanolo-tsaina de fa solo efa inona izy ty avocat kely mahasolo azy ary mahasolo azy lavitra mihitsy satria ianareo a dia nofidimbahoaka ka nanao fanamy tamin'ny vahoaka fa tena anara-maso ny fomba fitantanana zany hoe raha aminay zany union de base tsy ilainy zany bonne gouvernance zany satria ny mampametra-panontaniana koa de hoe maleo tena tanteraka ve izy sa miandro sy mialokaloka ao amban'ilay olona nametraka azy sy nametraka azy ao anatin'ilay fahefana sy manome azy ny andraikiny sy ny asany zany bonne gouvernance sy mibianco ary mipaka ireo zany tena tokony rantsana anankiray tena hoe andriankina ny vahoaka majinika raha tsy teny zao hoe io resaka convocation anao vo milatsaka eo io indray de eo zany no mampametra-panontaniana hoe tokony isokafana mazava tsara ny fanady adina fomba fitantanana n'ty Madagasikara ty ry paky ry bianco satria ny olona mangataka amina sehatra ara-dalàna izy no nananganana sekta amin'ny fomba fiteny hoe andao ananganana adversaire de am'izay zareo no mifampitady eo aloha ifanenjanany eo aloha ny hoe lasa adiny taxi moto sy ny taxi sisy eto Antananarivo zany hoe karazana natao fusible mihitsy zany natao jono ilay taxi moto entina ampedivina amin'ny taxi ville zay ara-dalàna ny anankiray tsy ara-dalàna zany hoe io zavatra mahatonga n'io fomba fampiatsonanao rapitso mino ary manatena ny fahendrenny zay mety ho endry ao anatin'ny rafitra rehetrarehetra mpanao fanady adiny manatena ary mino an'izay rehetra azo inona fa mbola mba masambyjolany any anananany tsy de mandray baiko be hoe tsy maintsy ataovy an'izao raha mato Clémence Sarariny reny ary ny tena inona sy antenaina ary andrasana amin'izao zava-misy izao de ny mason'izao tontolo zao anara-maso ny mason'izao tontolo zao ijery ny zava-misy atao amin'ity Madagasikara ity raha tsy teny efa tsy oraraha Clémence Sarariny reny eo izay aiza ny mpiaro zon'olombelona indrindra vao tsy ela moa ny valomarsa ohatry mbola mba io mamofopofony io akaikikaiky io ihany aiza ho aiza lay mpiaro zon'ny vehivavy fa rehefa tonga ve lay andro ny valomarsa de mizara lamba hoany skouveta no atao ireny ny tena hijoroana ny tena zay moa lehilahy fa zay anisany mba sarotro ny miaro ny zon'ny vehivavy ihany koa hoe tena mariny zany satria ministre ny ato vilany ministra kely reny mahita zava-misy aho ka miantso ihany koa ny mpiaro zon'olombelona zany indrindra ireo vondrombondrona ho mpiaro ny zon'ny vehivavy arovy apio toany hoento ambavaka raha mato Clémence Sarariny reny fa ny fijoroana nataony tsy nanompo izy be n-tanàna aloha anankiray tsy nanompo izy mpanolo-tsaina fa nilaza ampahy be maso naneo ampahy be maso ny fomba fijeriny amin'ny fitantanana ny tanàna na Antananarivo ka nahatonga azy nametraka mazava tsara fa zahay manara-dalàna kanefa misy tsy manara-dalàna ka raha voantso ianao raha pitso amin'ny valo mahereza aloha courage aloha satria Andriamanitra tsy mba momba ny tsy marina
zay fahitsina ananatsika zay zay fahasahina amin'ny teny ananatsika zay a tsy ho verimainy zay satria miezaka rehetra misy valiny avokoa ka ny vahoaka ny atokantrano a no antsoina hifanometanana amin'ny fomba manahoana moa ny fanomezana tanana voalohany a de ny amin'ny fitondrana mbavaka fa tratrany be manaiky isika vahoaka malagasy ny amin'ny fitondrana mbavaka ny fanohanana amin'ny fampaherezana any amina pejy samihafa any fa de io fa mbola miverina ny ramatahora io ndray fa mbola voantso a ramatoa Clémence Ramirina mino fa ianao moa efa nteny efa vita sedrany am'zany a matokisa toano a toizo a izay fahitsina sy fijoroana anananao izay makasitraka dritrana ambinina ary amafisoko le antso a satria misy vaovao fanampiny a amin'ny valo zany no ny ery fiadanana de avy hatrany dia ery amin'ny tribunal de première instance tonga de miakatra fitsarana zany raha pitso ihany zay zany ny zavatra tiako resana ao anatin'izay a de efa niresaka fitsarana ihany ianao satria zany fitsarana koa no resantsika de io mantsy ny isan'ny olana namana ambinina ny tsy hoe akory ny olona mijoro no tsy misy eto amin'ity Madagasikara ty ary zay moa no antony a nanamafisako an'ilay antso raha niakatra tamin'ny fahitalavitra anankiray hoe sahi mijoro a miaro izay olona mijoro a sahi mijoro rehefa mahita zavatra tsy rariny saingy matetika ilay fanaovana fitaovana n'ilay fitsarana dia isan'ny sakana tsy ahafahan'ny olona manao an'izay fijoroana izay ary misy koa reo olona izay ataontsika hoe mijoro ihany tokoa izy a mitondra ny raharaha eny amin'ny fitsarana izy hitantsika tsara angamba nisy ministra teo alohany efa nisy nitory tery anivon'ny paka tamin'ireny raharaha écran plat raha tsy diso a misy zany le olona tena hoe vahoaka samy joro a ponina samy joro kanefa rehefa tonga any amin'ny fitsarana dia matimomoka ny ezaka zay ataony ireo olona masamy joro reo ary matetika ilay fitsarana dia zary lasa hoe fitaovana ialako tsiny a mety manohana be zany teniko zany nefa tena mahitsy satria zay koa ny saika constat hitan'ny olona amin'ny akamarony a de hoe zay olona samy joro no zay olona samy teny zay mahitsy fitenenana sy ny olona samy joro no matetika lasa misakaiza amin'ny fonja fa ny olona manao ny tsy mety a de voary foana eto amin'ity fireneny ity kanefany de averiko lay hoe fanovana no ndradradradraina teto ahoana ny mety fahitanao an'izay resaka inona ny tianao ho tenenina na manambara momba an'izay resaka fitsarana zay ve ianao a satria zay no toy ny fanontaniana izay apetraka aminao eto namana nambinina za ndray aloha tena mitodika any amin'ny fitsarana manokana hoe somba fotoana zao a andehanana ampahitsina ny ayatsy havanana no mahatonga anay sady efa miteny an'izay hoe sao sanatria hitovy amin'ilay baik midina hoe tonga de samboreny amin'ny arifrezy a ka rehefa tonga any amin'ny fitsarana ao arinany famotorana rahampitso a de tsy fantatra ny mety ho ao ambadiky zay ka mitodika amin'ny fitsarana hoe tsy fotoana ny fanaovana mizana tsindrinilo zao na fitsarana miangatra fa fotoana ny atao hoe famakafakana lalina iza ny marina iza ny diso a inona ny zavatra nisy teto a fa sao a anahirana na palahelo ny fomba fitatanana ny firenena matokony fahaleovatena ny fitsarana satria ohatran'ny efa mba manomboka me mijoro a ny maro anisa am'ireo mpitsara mba fantatra ny maro anisa am'ireo pailalana mba fantatra ny maro anisa misehatra ao amin'io tontolo fitsarana io a mba ny fampiresaka tamin'ny tena de ny hoe zahay a tsy mandray an'izany baiko midina izany itsony ka anamafisana ny vahoaka malagasy hoe tsy misy tokony ho atahorana zany a izany fitsarana zany aloha raha ny androany kanefa tandremo a sao a tsy anenjika anao ny conscience anao ka iova ny mety fahitsina nananana hatram'izay a na ny fijoroana ka na atao hoe akatra fitsarana za raha-pitso tsy fantatra moa ny ora Andriamanitra mahay zavatra fantany ny masoa ny olony zany ary tsy avelany adirery ny olo marina zany a ka ny fitsarana no antsoina hoe tena tsara ao amin'ny pomba tsy miangatra ny zava-misy avereno hatrany amin'ny hoe iza no tena manara-dalàna ka mety tsy mena an'ilay fahazoon-dalana ka natonga ny hoe zay midina an-dalambe na ampilaminana tanteraka raha ny fihetsika natao na misy tsy manara-dalàna kanefa de ninina nomena an'ilay fahazaon-dalana de aleo a ny pahalalana zay le efa netsoko ny bianco teo hoe zany aza tokony am'kafanafanady adina hoe fa amin'ny fotoana manahoana no misy décision na fanomezan-dalana eto am'ty Antananarivo renivohitra ity samy manany maharary azy aneny tsirairay na ny taxi na ny taxi moto tandrifo tanteraka zany a hiteny an'izay satria vahoaka mitazana vahoaka mitsara ety anivon'ny fiarahamonina ka raha miakatra any amin'ny fitsarana ianao rapitso a de miny zahay fa
efa manomboka miova ny fomba fitantanana ny firenena raha eo anivo fitsarana manokana no resahana de mino a fa mety hoendry ny olona ao ary mino satria raha hitako tamin'ny raha anankiray voatsela ho teneniko kely ny resaka malama moa iny ny afarany ny zava-misy teo a de tonga hatramina hoe ve tsy fantatra ny fanalana ministra ka so mety hoe ho tahotra ny seza no mety andraisana baiko midina na salam zany a de mino sy manatena fa olokendry ny eo anevon'ny fitsarana ny androany raha mato Clémence Arany ireny ya zay moa zany mahakasika niny resaresaka iny fa de somary sady mifantoka kely ihany sika ny am'ilay resaka raha-pitsarana rampitso zay ohatra namana mpanolotsaina Clémence Arany irina amin'ny valora maraina no isy ny ataoko hoe fanadiadina indray ve zany sa fampiatsoana eo anivon'ny gendarmerie ny fiadanana dia arak'izay hoe fifanontronana sy fifanohanana andriamatonana ambinina ny antsika ao anatin'ny tolona tahaka izao ao anatin'ny fijoroana raha ny anjo tokoa ny namana mpanolotsaina hoe hoan'izay masa mijoro de mba toano ary masa ihany koa mijoro manohana an'izay mijoro de veriko fotoana afahana maneho izany ro zavatra hitranga rehetra rampitso io zany na ny fiadanana na ny fiatriana ny fitsarana mbola tsy ananatsika moa zany avy eo ny hoe amin'ny firiorana hoe ny amin'ny tribunal de première instance anosy fa mampafantatra reverinay fa andraikitra ny mampafantatra atsika izany fiazakazany toedra raha rehetra izany mba hatonga atsika rehetra aharaka ny zava-misy fa indrindra averiko foana hoe tena anisan'ny zavatra lehibe ihany koa akoatra ny fanohanana mivantana de zay fahatsiarovantsika mbavaka ny ady ho an'ny fahamarinana eto amin'ity fitantanana ny firenena eto Madagasikara ity Rizy Mianada. Misy précision kely angamba ny Rizy Mianada allo ataontsika mazava tsara le zavatra resantsika mba tsy ho very mantsy ny mpanaraka atsika ihany koa na manalira farala ny atao anatin'le convocation zany de hoe atsony anao voalazana eo ambony mba ho tonga aty amin'ny Braony sampana fikaroana eloka be vava fiadanana Antananarivo ny 14 Aprily 2024 amin'ny valora maraina mba ho aseho eny anivon'ny fitsarana anosy araka ny toromarika nomen'ny fitsarana mbara tonga voalohany Antananarivo zany hoe toy an'le enquête zany le izy zao mantsy ny zavatra tiako précisena kely raha ohatra ka nisy ny enquête zay natao teny amin'ny gendarmerie de niresaka ny tompony andraikitra tao tsy resaka hoe iza le izy hoe enfin nisy ny vitany enquête de nisy fifampiresana sy fanakalozana de vita zay de le dossier moa zany tsy parmi amin'ny prioritaire ozy allo mazava tsara mantsy le resaka tsy parmi amin'ny prioritaire ozy le dossier fa mety sitrisitrika any ambany any ohatrohatray zany le fomba firesahana de nefa aveo zany ve lasa prioritaire indray ohatrany hoe nary zareo raha zany misy fisalasalany zay zany fijeriko azy ohatrany hoe misy zany mieritreritra ary mihevitra fa misy tsindry pression be deabe any ambadibadika any hoe alefa sauté le dossier sy ny sisa mba ho hitantsika hoe ny apitso marina tsy mba maty araka nefa ny zavatra nytenenina foana ary tsy nisy nafenina teo ianao nambinina nanatrika teny toerana nahita tsara ny zava-misy ho hitantsika hoe ny rapitso fa io moa tonga amin'ny fitenenana hoe ay iverenako le teneniko tamin'ilay tompony andraikitra teo anivon'ny gendarme hoe io zao fisamboranareo anazy zao no mandrehitra ny afo de ny teny moa izy hoe tsisy afo mirehatra eo satria zany teny hoe c'est jeter de l'huile sur le feu de izy moa ny teny hoe anko ny afo ara tsy mirehatra koriko inona ny hoe jeter de l'huile sur le feu ara tsy mirehatra ka ny aprehitra le afo ve tadiavina za Clémence Arany irina manokana efa nyteny mazava be ny zavatra nyteneniko sy ny afatra napetrako masahi mijoro miaro an'izay olona samy joro ary masahi mijoro miaro ny tanindrazanao ary toano sy apio zay olona mijoro ho an'ny tanindrazanao ka de tonga zany ty le fotoana tsika rehetra ny samy mandray ny tandrifo mba tsy tenenana zavatra hafa eto indray hoe lazaina fa maninona sy maninona fa de ho hitantsika eo ny avoaka ny rapitsa ao anatin'izay ngambany tsy haiko raha misy entinao am'tinana sy amaranana an'izany resaka zany satria be de be ny fantanina ny eritreretina napetraka aminao na mba nanambinina fa io moa zany vao maika mampatsiro an'ilay fandaharana ilay tranga misy satria le spontanéité miankina am'le zavatra mitranga sy ny fandinana an'le izy ifanaraka am'izay tena zava-mitranga marina ka misy fantanina teo amin'ny 4-5 teo mihitsy najanonay fa nifantoka tamin'izay tsika vokatry ny vaovao raha-pirenena izay miteraka resabe izay irina iny enona ny hevitrao fa zay angamba no satria adindray ihany ny fotoana nanatsika na mananambinina ka misy tianao amaranana sy am'tinana ny amaranako azy aloha dia za koa manaraka ny actualité iny efa eo zany actualité vaovao indray iny ianao tao arinan'ilay 3 isanjato hoe mbola olany ny filoham-pirenena mitondra am'izao zay ngamba mba asiako fanamarina kely hoe
fa le vahoaka malagasy ty ve zany de eritreretin'ny romanidididina ny fitondrana am'izao fa de vahoaka azo abadoina lava eto azo ambakaina lava eto fefa maro anisa ny tapa-kevitra sy resy lahatra fa tsy mavita azy ary tsy navita na inona ka inona ny telo amby dimampolo isanjato lazaina fa mbola ifidy eo na lazaina fa mbola ampandany eo amanda manaraka aleo ny tantarany tsara fa isika vahoaka malagasy no miaraka mitsara azy eto ary mila mandray lesona fa ny zavatra fanamarena farany de ny hoe io ndrara Clémence Rarnirina marina de marina ny teneny hoe amin'ny fotoana manahoana tokoa isika no ijoro amin'ny fotoana misy olona anankiray hita fa maneho hevitra ampasahina ampahamendrehana atoy ny nataony ramatoa Clémence Rarnirina toy izao no ijorotsika ijoroko izao sy anao fa tsy adidiko izao samrery handao ifanometanana handao ifanotrona handao iray fo iray ina ho an'ny firenena ho an'ny tandrazana fa lasa mandeha amin'ny tsy tokony ho izy ny fomba hitantanana ny firenena ka izay rehetra maneho hevitra manam-pasahina amteny dia anaovana raha matahora sy atsojay lava toy izao hoe handao aloha apatahorana handao aloha rahonana handao atao am'izao de ny fanontaniana mipetraka hoe ho mandrak'izay ve ireo mpanome baiko no eo afaka anome baiko ho mandrak'izay ihany koa ve anareo mpandray baiko no andray ny baiko na midiny io na miakatra io de apetraka aminareo zay hoe tsy mba manenjika anareo ve ny conscience fa ianareo reo koa de mba olombelona nofo sy raha ihany ka andeha iainao anatina fampitahorana lava eto anao sakasy voalavo eto hoe zay rehetrarehetra masamy teny de anaovana raha matahora ka ny vahoaka malagasy no sitomina ny sainy hoe be zay vity zay andao isitina lesona ny amin'ny hoavy makasitraka anareo miravavy nanasan'ny tenanay avao amin'ny Union de base pour la révolution de Madagascar ary makasitraka sy mampahery ny vahoaka malagasy izay nanaraka hatramin'ny farany izao fandarana zao ary miantso firaisakina ifanotrona ifanometanana mandrakariva ho an'ny izay rehetra masamy joro miady ho an'ny anoerana ny tsirariny misaotra indrindra tompoko ya ety ampamadranana moa de tsy hainy tsy teny hiakatra eny amin'ny tribunal de première instance indray zany ity raharaha Clémence Rarnirina ity raha mpitso dia everiko fa andraikitro ny miantso ihany koa ny eo anivon'ny fitsarana hanana fahendrena ijeran'izany atao hoe fitsarana tsy mitanila ka ampanjaka ny rariny sy nitsy tsy verina be deabe mahakasika ny zavatra ny trangatany sabotsy fa ny zavatra misy aloha dia everiko hoe tsy misy ny tranorava tsy misy ny magasin voaroba tsy nisy ny korotana tsy nisy ny raha latsaka manantena fa fisamborana vehivavy no misy de everiko fa manantena sy miandrandra ny fahendreny zany fitsarana eto Madagasikara zany ao anatin'izay raharaha izay fa dia mafisiko ary iraisako amin'ny namana nambinina trany namana Clémence Rarnirina ny fampaherezana sy ny fanotronana ary ny fitondranam-bavaka ho anao ao anatin'izany zavatra rehetra zay hoatrehanay zany hatrio ihany koa ngamba no entsika manakatona ny fandarana amin'ity androany ity omaiko anao ny famarana azy mankasitraka namana lilira faralahy de ankasitrahantsika rehetra nanaraka tsy tapaka ny fandaharana hatramin'ny farany isaorany nambinina namana nambinina ary raha ohatra ny namana nambinina daholo tokokoa ny olona rehetra miaraka amin'ny namana lilira faralahy ihany koa hoe tsy andaniny de tena iova marina ny tantara eto amin'ity Madagasikara ity mankasitraka atsika rehetra manantena ny fankahita amintsika raha-pitsady de mametraka ny veloma angambany namana lilira faralahy ho amin'ny manaraka aloha apetraka ny veloma fa sao de hoe verin'ny olona fa hoe tsy ho anao fandaharana tsony apetraka ny veloma ho amin'ny Alarobia herindray 20 Aprily veloma tompoko makasitraka atsika rehetra